fa ny sasany ndao ary dia ho hiteo e ndao fa ho hiteo dia ny reny zavatra nitranga 220 dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe ome voninahitra Andriamanitra izay malala fampanota izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatro nampanota izy na tsy zavatra ray loha ihany ny fantatro jamba teo aloha fa mahiratra aho izao ome voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka izay malala fa zany olona lazainareo kandida zany sarabady zany mpangalatra zany mpivarotra teny ambany arkady zany mpijangajanga zany olona fa manompo sampy zany miaraka mandeha amin'ny onja zany dia manonjanonja eny amin'ny propaganda eny izay malala fa mpanoty zany lehilahy zany fa ome voninahitra Andriamanitra ahoana nampahiratra ny masonao nahitanao fa hoe ho lasa filoto koa io kandida io dia ozy izy le jamba nahira tsy haiko zany za tsy te lala na mpangalatra izy na mpijangajanga na mpamonota na mpamono olona zavatra ray loha ny fantatro nantry ty Madagasikara ty hatramin'izay fa anakarena amin'izay ny firenena malagasy sy mivoaka malagasy ka za ozy izy le jamba tsy rarako na mpangalatra io na mpijangajanga io na mpamono olona io na mpanompo sampy io na manao sorona araka izay resanareo hoe efa nitsofony rano tany amin'ny fomban-drazana tany dia efa miverina manompo sampy e tsy rarako zany fa ny zavatra tadiaviko dia tsotra firenena malagasy mandresy ny fahantrana zay no tadiavinay amen dia ahoana indray toy izy indray tsika izy 920 dia ho izy taminy inona natao taminao nanahoana nge nampairatany masonao dia namaly azy hoe izy efa nilazaiko taminareo raha teo fa tsy mihaino anareo nahoana ny te eo indray ianareo mo teo mpianany koa va ianareo dia nanevateva azy izy ka nanao taminy zay ialany mpianany fa izay mpianatry Mosesy izay malala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviny raha lehilahy namaly azy hoe ha mba mahagaga tokoa lahy zany tsy fantareo ve izay niaviny nefa napahiratra ny masoko izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanoto fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henony hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy napahiratra ny masony izay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy maefa nainona na inona izy ary namaly azy reo ka nanao taminy hoe terateraka tamin'io tela ialany ray ve no mampianatra anay ale dehoro tana mandeha any ozy izy nareo hoe zay Mosesy ny fantatray fa nitenenan'Andriamanitra fa izany lehilahy zany tsy fantatray zany Mosesy ny fantatray fa mpaminanin'Andriamanitra fa izany lehilahy zany tsy fantatray ahoana ny fahalalanao n'izany lehilahy zany napetratra amin'ny masonao mpaminany ozy izy ny fahalalako an'izany dray malala fa Mosesy ny tenenan'Andriamanitra fa zany lehilahy zany tsy fantatray zany toy izy le jambo mba mahagaga zany hatramin'izay tsy ary mbola nisy olona napahiratra ny masony jambo azo adiky zany hatramin'izay hatrizay tsy mbola nisy olona napahiratra ny masony malagasy ty mba hitany mazava fa ity malagasy ty hatramin'izay dia mahiratra ny masony fa jamba ny fahantrana jamba ny kolikoly jamba ny fitiavatena jamba ny fangoronan-karena ny mpanao politika isan-karazana jamba ny fidangany vidim-piainana jamba ny dahalo fahantrana tsy misy oatra zany tsy mbola nisy olona natafavoakan'izany fa ankehitriny misy olona amoakan'izany dia hoy izy nareo tsy fantatray zany lehilahy izany fa ny fantatray hatramin'izay dia Mosesy fa zay tsy malala an'izany nefa Jesosy dia hitany eo foana fantany hoe eo fa zao izy milaza tsy malala an'izany dia mahagaga zany ozy izy le jamba tena mahagaga zany fa zao za ozy le jamba tsy mirarahany zany fa jamba teo aloha fa zao maninona mahiratra dia me voninahitra ny tombo fa ahiratra daholo ny firenena malagasy
amen, amen. Dia hita amin'izay ianao fa tsy ny fahantrahana intsony no hitanao, tsy ny kolokolo intsony no hitanao, tsy ny fahoriana intsony no hitanao, fa tonga ilay ampahiratra ny masony jamba. Fa mila maninona fotsiny tsika zany, mila maninona tsika. Inona nataon'i Jesosy tamin'ilay jamba? Jona 7:21, Jona 7:21 sy 7. Ary rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nafeta tamin'ny rora dia nahosi ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farisiliona, izay tao hoe raha dika ny irahany. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Jereo tsara nataon'i Kristy. Jamba ianao, mila miasa ianao amin'ny finoana anananao ao fa tsy mipetraka fotsiny eo. Nasiany feta ny maso, nasiany feta rora, fotaka, vovoka, nasiana rora, dia lasa feta dia nahosotrosotra teo. Andiana mandeha amin'izay sasao any amin'ny rireny rano ry ny masonao. Dia inona nataon'ilay jamba? Ilay jamba tsy nanao an'izao. Ianao ve Jesosy adaladaly? Zany tsy mahita e. Aiza ny hitako zany reny rano zany? Foana ny ranao hoany. Zary tsy mahita an'izany. Tsy nanao an'izay ilay jamba. Nananao an'izao koa ilay jamba hoe za ve hatramin'ny naterako jamba dia zava tsy mahita io mbola soranao fotaka koa ny maso. Aiza koa nahiratako amin'izany? Izy tsy niady hevitra tamin'izany fa dia zao. Zay no mampahiratra ny masoko, andeha ary andeha. Dia lasa tokoa izy dia nandeha. Dia ny sasany ny maso voaka avy eo izy nahiratra. Inona ny dikan'izany? Andana miasa. Ndana sasao io finoanao tsy misy io. Ianao tsy mino io, sasao amin'ny rano zanak'ondry io, tsy finoanao io. Andana sasao amin'ny rano zanak'ondry, any Siloano. Fa raha fa manasa ny amin'ny rano zanak'ondry ianao dia ahiratra ny masonao fa efa ho avy Andriamanitra monjy ity firenena ity. Amen, amen. Fa raha tsy hanao an'izany ianao dia mazava ny teniny ato ny 9:30. Jona 7:30 ilay niangatsika. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Amen. Zao ny dikan'izany. Ny olona rehetrarehetra izay tao anatin'ny fahoriana sy ny aizina izay dia manomboka hiratra ny masony amin'izao fotoana izao. Fa tonga ny famonjena ho azy, tonga ny mazava fa tsy eo amin'ny maizina intsony izy. Fa ny olona mahiratra izay milaza fa iza koa izay io, izay malala fa mpanoto zany lehilahy izany, tsy havitiny ninety zany, tsy ho lany eo zany na inona ho ataon'izany. Ireo olona mahiratra reo hanina ny masony Jesosy ozy izy, anajamba ny mason'ireo, ireo fariseo sy mpivavaka reo, ireo tsy mino rehetrarehetra ireo, na ato anatiny na nivelany, tsy mino fa Andriamanitra nefa ho avy hamonjy ity firenena ity, dia ho ataon'Andriamanitra ho jamba tokoa ny mason'ireo tsy ahitan'izany. Dia ho tanteraka ilay hoe ho hitan'ny masonao zany ka tsy hinananao, hoy ny hirany Dunker. Taovy mafy ny feo manao hoe, feo mafy manao hoe, ho hitan'ny masonao zany fa tsy zany hoe ny mahiratra ho lasa inona zany? Ho jamba. Dia andao fitenitsika zany afatra izany, andehantsika akary amin'ny Isaia. Isaia 2:7 amin'ny tenatsika azy. Isaia 2:7 andininy 7 ka hatramin'ny 2:20. Isaia 2:7 andininy 7 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 2:7 andininy 7 ka hatramin'ny 2:20. Zao ny voasoratra. Mihaino ianareo ry marenina ary mijerery jamba mba hahita. Iza ny jamba fa tsy ny mpanompoka? Marina zany. Iza ny marenina tahaka niraka izay niraha? Iza ny jamba tahaka ny sakaizan'i Jehova ary ny jamba tahaka ny mpanompoka? Mihaino nareo ry marenina, iny andininy 7, mijerery jamba mba hahita. Misy olona tena marenina manampitsofina mihitsy.
ary efa mahita fa mbola jamba ihany. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 nefa nilaza Jehova fa za anendry ny oloko, anendriky ny oloko hamonjy ty firenena malagasy ity. Tany nefa nilaza Jehova talohan'izany nefa nilazany fa hialy ty fitondrana profesora Zafy Albert ty fa hiverina any amin'ny Rally Ratsiraka. Fa nisy olona nanatsofina fa narenina fa tsy nandrehan'izany, nisy olona nanamaso netan'izany fa tsy nino. Efa nanambara fa eny taona ny Filoratsiraka amin'ny fitondrana raha mandrika ny elany eo olona petraky ny FFKM no nisy olo manaraka azy eo. Fa nisy olona nanatsofina nainon'izany fa tsy nandre, nanamaso nahitan'izany fa jamba lasa iny niditra ny filora valomanana. Lazainy Jehova ihany koa 7 taona nipetrahany eo, raha mandrika no elany eo. Fa nisy olona nanasofina fa tsy naheno an'izany fa narenina, nanamaso nahitan'izany fa jamba fa lasa tokoa raha valomanana. Fa nilazay fa mbola misy mpitondra roa aorinan-dra filora valomanana dia ametraka ny olony amin'izay Jehova. Fa mbola be tabe ihany ny olona nanana maso sofina tsy nandre tsy nahita fa nitondra ny fiteteza-mita ny fitondrana voalohany. Ny sisika hiditra amin'ny 4e République tsy tafiditra fa hafa ny tonga amin'ny faharoa zao. Fa nisy olona naheno an'izany rehetrarehetra izany fa ny anazy mbola 2013 ihany no hitany fa tsy tanteraka. Ahoana ny 2013 fa ahoana io zay hoe manana sofina le olona fa tsy mandre, manana maso fa tsy mahita. Dia tonga ny fanjakana faharoa dia hoy izy Jehova mandehana amin'izay fa niraka anao hamonjy ny firenena. Fa misy olona mare an'izany, misy olona nahita an'izany. Foana ny lazainy ato na dia ny ato anatiny zao ny lazany azy. Mihainona reo ry marenina ary mijere ry jamba mba hita. Iza ny jamba afa-tsy mimpanompoka, iza ny jamba tsy mino an'izany koa. Ny apokalipsy mbola misy ao anatin'izany mpanompony izay mbola jamba tsy mahita ny zavatra efa nisy teo aloha rehetrarehetra. Iza ny marenina tahaka ny iraka izay niraha, iza ny marenina tahaka ny iraka izay niraha. Tenenina foana fa manampitsofina tsy te halala, ny ataony ihany ny ataony rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijeriny sy ny saina. Saranga tsy vavaka, tsy vavaka tsony avela ho any, avelako andraikitra io, za tsy andray tsy hanao adidy amin'io tsony Iza ny marenina tahaka an'izany afa-tsy izay nirahako ozy izy. Iza ny jamba tahaka ny sakaizan'ny Jehova, jamba tahaka ny mpanompony. Zany hoe itsika ato anatiny mihitsy zany ny tena ny tenenina. Raha hitarina ny voaka kristianina mihitsy ny tena tenenina. Fa ny silamo indray no mino an'izany, ireo gentilisa indray no mino an'izany. Fa tena milaza azy kristianina na mivavaka sabotsy na mivavaka lahady marenina ny sofiny jamba amin'ny maso tsy mahita an'izany. Ny sasatsatsany fa tsy ny rehetrarehetra. Dia ahoana ny anohizany azy 20 mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitandrina, manongolana sofina izy nefa tsy miaina. Efa hitany masotsika daholo ireo fa aminanina ny resahana rehetrarehetra ireo. Fa inona no hitan'ny olona 2013 ihany no hitan'ny olona, zay ihany no hitan'ny olona fa nrehetrarehetra tsy hitany jamba daholo ny masony, hen'ny olona daholo zany. 2013 ihany izy ahoana izy mahita zavatra maro ianareo nefa tsy mitandrina, manongolana sofina izy nefa tsy miaina. 20 kanefa ity dia firenena nobaboina sy norobaina, kanefa ity firenena malagasy ity dia norobaina vahiny. Sa tsy marina zany, nobaboin'ny vahiny ny firenentsika malagasy. Voafandrika eo an-davaka avokoa izy rehetra, voafina ao tranomaizina, voababo izy ka tsy misy mamonjy, voatramitra izy ka tsy misy manao hoe apodio. Voafandrika ao an-davaka avokoa izy rehetra. Ny mpitondra ny fandimby rehetra tamin'ny firenena malagasy dia voafandrika tao an-davaka satria voababo ny firenena vahiny. Tafiditra ao anatin'ny fandriky ny firenena vahiny daholo. Tafiditra ao ny mpitondra ny fandimby rehetra, voafina tao anatin'ny tranomaizina, babo izy ka tsisy mamonjy, voasambotra izy ka tsisy manao hoe apodio. Iza nareo no miaino zany, iza no andre dia hitandrina izany any amin'ny andro avy.
izy amintsika mihaino zao toroteny zao na atao tokantrano na ty eran-tany maheno an'izany da irato ny maso tadava fanafody maso amin'ny tianantsika zany rehetrarehetra zany eo amin'isy atoko 470 ihany tsika andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo isay atoko 470 andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ny ampanompon'i Jehova mpitondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra amen ny amin'isa ozy izy ny ampanompon'i Jehova mpitondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra da avadikitsika io satria tsy an'i Israely tsika no mitory fety Madagasikara ny ampanompon'i Jehova mpitondra famonjena soloy Madagasikara ny Israely aversika le vaky teny zay manana lohateny eo amin'ny tanina baiboly miara mamaky mafy tsika ny ampanompon'i Jehova mpitondra famonjena ho an'i Madagasikara sy ny firenena rehetra zao ny dikan'izany eto Madagasikara tonga eto ny frantsay ny amerikanina ny anglisy ny kanadianina ny alemana reo firenena rehetra reo tonga eto tady famonjena hitrandraka ny arenatsika malagasy fefa misy mpanompon'i Jehova ito no fidiny eto Madagasikara dia anome famonjena ho an'ny firenena rehetra tokoa ity Madagasikara ity amen amen dia zany mampatonga an'ireo miazakazaka aty amintsika daholo fa izao nilazany azy andininy fahadimy fa mitinantsika azy zao nilazain'i Jehova Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy izay namelatra ny tany sy nivokatra avy aminy izay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahoany izay mandeha eo aminy zao nilazain'i Jehova zaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana alleloia sy nitantana ny tanana ny tananao alleloia ary iaranao ka nomenao fanekena ho an'ny olona amen iaro anao ka nome anao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny gentlis atao vo amen mafy dia mafy amen ho fanazavana n'inona ny anaran'ny vinatsika dia vina ny fahazavana zay ny projet de société tsika vinany fahazavana samy manana ny vinany fa ny antsika indray dia zao vinany fahazavana izany hoe iraka ny rany Jehova io dia nilazana azy hoe iaro anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona hanazava ny gentlis avy amintsika zany nisy ny fanazavana ho an'ny gentlis rehetra ko dia ome voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia misy milaza hoe ahoana koa le pastera Mayolina fa miaraka mpihirany zao tontolo zao ery amin'ny lapan'ny tanàna ho Majunga efa tsy izy tsony io e efa mivadika devoly io e tsy pastera Mayolina ane no président république tsy pastera no président fa i président no président république dia président Mayolina fa tsy pastera Mayolina ka rehefa président Mayolina dia mazava ho azy any malagasy rehetra fa raha mitory filazantsara ka mihirao ny piron'izao tontolo zao dia normal ny fitsarana sy ny fihampangahanao satria titoriana filazantsara fa ireny dia tsy fitoriana ny filazantsara fa pré-champagne reny atao hoe pré-champagne satria ho an'ny malagasy GFFM ho an'ny Madagasikara GFFM ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny malagasy rehetra ny candidat pastera Mayolina fa tsy ho an'ny apokalypsy rery ihany intsony fa ho an'ny malagasy rehetra ataovy amen mafy dia mafy alleluia dia inona ny amaranantsika azy averiko ny andininy fahenina Isaia 42:6 zaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao iaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona amen ho fanazavana ny gentilisa amen apahiratra ny masony jamba amen amoaka ny mpifatotra hiala amin'ny tranomaizina fa maninona hiala amin'ny tranomaizina hitondra ny vinany
hitondra ny vinany fahazavana dia miala tao tranomaizina ny olona maiziny fantrana, maiziny kolikoly, maiziny fanafian-dala, maiziny fangalara-tany ataony manam-bola sy ny vahiny, maiziny ny karama ambany dia ambany dia mahantra tsy mijaly. Zay nanirana ny kandida Maheolina ampahiritra ny masony jamba hamoaka ny mifatotra hiala ao amin'ny maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao amin'ny trano fahamatorany. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Haleluya! Izaho no Jehova manao siniany zany, izany no anarako, ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Tsy omen'Andriamanitra ny hafa ntsony ny voninahiny fa izy mihitsy no hamonjy ty firenentsika malagasy ty manomboka an'izao. Miala anao ry devony, miala anao ry satana, miala anao ry Lucifera. Tsy ianao ntsony ny mitondra nyty fireneny ty fa Jehova no avy eto Madagasikara hamonjy ny fireneny manomboka amin'izao. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Haleluya! Mitsanganitsika voaka an'Andriamanitra fa vitany ianao ry Lucifera, ry drakona, ry Menaranaela, ry satana, ry Belzeboba. Fa tonga Jehova hitondra ny fahazavana. Fa ny voninany tsy omeny anareo ntsony ry satana sy Lucifera sy Belzeboba, tsy omeny anareo eto Madagasikara ntsony ny voninany, fa ho avy izy, fa ny voninany izy tsy omena ny hafa. Ary tsika izao zay nyresahany hoe ampairatana ny masontsika jamba, ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra ray eo, misaotra anao zay fa iza tokoa ianao ny jamba afa-tsy ny mpanompoko, ary iza ny marenina tahaka izay ny raha. Iza ho ianao Jehova no jamba tahaka ny sakaizany izay ny rahanao, tahaka ny mpanomponao. Fa dia mahita zavatra maro tokoa izay nefa tsy mitandrina, manatsofiny izay nefa tsy mandre. Manay izany aza tompon'ny Elokaia, dia misaotra anao zay fa efa niantso ny mpanomponao tamin'ny fahamarinana tokoa ianao, ka nitantana azy tamin'ny tananao ankavanana, ary ianao hiaro azy, ka nome ny fanekena ho an'ny olona sy fahazavana amin'ny jentilisa ho ianao. Ka dia ampahiritra ny masony jamba hamoaka ny mpifatotra hiala ao anatin'ny tranomaizina, dia aiza ny fantrana sy ny fahoriana sy ny fangidiana izao fiainana izao, ary hitondra ny fahazavana ho an'izao firenena malagasy izao. Satria ho ianao Jehova ho ny voninahitra tsy meko ny hafa intsony. Anao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany mivavaka izany. Haleluya, amen. Tavy ambony ny tanantsika roa, anao tehaky ny collégiumntsika. Haleluya!